katulu trawainunanu avariku anao Jesusio arinunanu mba ufuiko uanao ritumpo tifanumenao zasarubidi zimana tahala tukana sigu afidi nunatulu trawa ilani futulu-tulu sifute na manguru-guru panai mahai nefuna maneni nanuni uta resunaua ifuku atakaua itupu masasaua adiu siua fakelu kajeso nanu ilaina wavia likudaso alinunanu aikwatulu juanau ritumpu difafue fasimbani uta nuani banisi raisurambulailainau ambuari ubau nunanu ilaina wavia likudaso arinunanu aikwatulu juanau ritumpu difafue fasimbani uta nuani mamisi raisurambulailainau ambuari uba ilani futulu sifute na manguru panai mahai nefuna maneni nanuni uta resunaua atakaua itupu masasaua adiu siua fakelu kajeso atulu twanau manakalu itupu masasaua adiana siowefa fakelu mausasa ifunana salate sasasa itifuku zaibiguwa fakesura sajasa manili mafajeso sio itumaua fasasa resunana siowe fakelini nyuzanasa aivavaka isika rehetra misaotra anao zay Andriamanitra no ny anomezanao ity fotoana ity ampahatsiahivinao anay fa olokandalo izahay eto amin'izao fiainana izao ary miatrikady fa maro fahavalo ny asanao sy ny fiainanao aminao
ka asainao miambina izahay aharitra ihany koa amin'ny finoana ary mitohy tsy tapaka eo aminay ny fanambarantenanao mba hahafanay milaza toy ny apôstôly ianao fahiny fa fantatray izay inoanay. Manoloana an'izany dia toky ho anay ny fanambarantenanao ampahafantaranao anay ny famonjena sy ny lalana ho amin'izany, ahafahanay maharitra amin'ny fitondrana ny hazo fijaliana, ka tsy ho voaozongozo ny fampianarana sandoka samihafa izay miely eto amin'izao tontolo izao, ary indrindra haharitra ao aminao ninninona miseho eny fa na dia hitondrana fahoriana aza ny fanatanterahana ny asanao sy ny fikatsahana voalohany indrindra ny amin'ny fanjakanao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Zany tompo no antony atongavana eto andre ny teninao, satria ianao dia manambara tena aminay ny alalan'izany teny izany, ary rehefa miteny ianao dia milaza ny zava-miafina mandrakariva mikasika ny amin'ny fanjakanao, ka dia fampiorenana sy fampitoeranay amin'ny finoana izany, ary indrindra hahafanay joro vavolombelona ihany koa ka tsy homenatra ny filazantsara eo anivony izao tontolo izao, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Lahateny no anjara antsika eto. Mialohan'izany dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anarany Jesosy. Izany dia nalaina ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Epistily faharoa ho an'ny Timoty, toko voalohany. Timoty faharoa toko voalohany ka ny andiny faharoa ambin'ny folo tapany A izany, izay mivaky toy izao amin'ny anarany Jesosy. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoako. Ary iray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Teny fijoroana vavolombelona izany nataony apôstôly Paoly. Ny tontolo misy an'i Paoly dia any an-tranomaizina izy, ary vanim-potoana nampivaivay ny fanenjehana, tsy fanenjehana tsotra toy izay fahita ankehitriny, fa fanenjehana tena mivaivay ary mihatra amanaina. Tsy manana fanantenana no afaka ny amponja intsony Paoly, fa hitany mialoha izay hihatra aminy, fa tsy maintsy handalo sy hiafara eo amin'ny fahafatesana ity figadrany ity. Eo anatrehan'izany no anoratany ho an'ny Timoty, zanany ara-panahy, izay anisany tsy nahafoy azy ary anisany reharehan'ny Paoly, ka notendrena himpitondra ilay fiangonana tao Efesosy. Tsy ho an'ny Paoly ihany anefa ny fanenjehana sy ny fahoriana, fa ho an'ny tontolo ara-pilazantsara sy izay nandray ny finoana ani Jesosy. Ary Timoty na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy handalo izany ihany koa, hiaritra izany koa, ary izany no nanoratany taratasy ho azy manoloana ny mahampitondra fiangonana an'ny Timoty sy manoloana ny hasarotry ny toejavatra sy ny toedraraha misy na ara-panahy na ara-politika. Eto dia izao no tenin'ny Paoly: noho izany no iaretako, ary tsy menatra aho fa fantatro izay inoako. Zany Paoly apôstôly zany dia olona iray singanona sy maningana ara-pahalalana, fa anisan'ny mpianatry ny rabo malaza natsoina hoe Gamaliel izy, ary tsy salasalana ny iteny fa major de promotion izany Paoly apôstôly izany. Akoatra ny mahampianatry ny rabo malaza azy izay nanana ny fahalalana ambony na ara-teolojia
na filozofia dia anisany tokony fariseho ihany koa izy ka nanana fahindrena ihany koa ara-pitondratena indrindra fa ny amin'ny fanatotosana izay andidian'ny lalàna sy ny amin'ny fiarovatena manoloana izay andrarany zany lalàna izany ka dia anisany izay tampony amin'ny fahindrena sy ny fahalalana tao amin'ny vanim-potoana nisy azy izy ary azo sokajiana ho iray amin'ny olokendry. Ny fahalalany Paoly an Jesosy anefa dia tsy fahalalana satria fahalalana tsy avy amin'ny fanambarantena n'Andriamanitra na ny révélation n'Andriamanitra fa fahalalana vokatry ny fiezahan'ny saina handinika hianatra ary hamantatra an'Andriamanitra izay tsy azo fantarina ary tsy takatry ny saina fa lalana sy avo ny fiafenan'Andriamanitra sy ny mistery momba azy. Fahalalana ilay antsoina amin'ny teny grika hoe gnos na fahalalana ara-tsaina. Fahalalana mifangaro amin'ny filozofia n'olombelona sy baikoy ny fampianarana voatolotry ny razana. Io no nahalalany an Jesosy ary ny reharehany ka nahatonga azy handray anjara tamin'ny fitoraham-bato any Stefanina satria aminy amin'ny mahajosy azy dia fahavetavetana izany hoe Kristy na ilay Mesia homboina eo amin'ny hazo fijaliana. Ary amin'ny grika izay tena havanana tamin'ny filozofia sy ny fahindreny olona dia tsy hafa fa fahadalana izany. Nahalala an'Andriamanitra i Paoly avy amin'ilay fahalalana notovoziny sy nateraky ny fiezahany saina ka avy amin'izany ilay olona izay iva dia iva sy ambany dia ambany no te hirehareha hanakatra na amin'Andriamanitra izay tena ambony sy avo dia avo nefa zavatra impossible ny hahafantatra an'Andriamanitra amin'ny herin'ny saina ka itenena ny Lutera ao amin'ny fotom-pianarana manao hoe mino aho fa tsy ny herin'ny saiko na ny fahalalako no ahaizako mino sy mahalala an Jesosy Kristy fa ny fanahy masina no ny taonahy tamin'ny alalan'ny filazantsara. Araka izany dia tilikambony Babela ihany no fahalalana tao amin'ny Paoly izany hoe miezaka hanangan-javatra sy tohatra hiakarana hahafantarana hatrany an-danitra hitoerana eo amin'ny toerana ambony dia ambony ary toy izany no zavatra atsangany olona isanandro isanandro mandraka kehitrindry ilay tilikambo ny Babela ara-tsaina ara-boninahitra ara-pahalalana ary toy izany ihany koa i Paoly na ara-panahy na teo amin'ny fiazonana ny fampianarana voatolotry ny razana. Zavatra roa no mifandray tao aminy dia ny fieverany hahafantatra an'Andriamanitra ara-tsaina ka tamin'izany dia nikendry hanana fahalalana sy fahaizana ambony izy. Ny teny hoe fahalalana eto matsy dia azo adika ara-pamaritana ankapobeny hoe fahaizana sy fahendrena. Ny fieveran'ny sainy olona dia tsy afaka hahafantarany an'Andriamanitra. Ary ankoatran'izany dia noheverin'ny Paoly ihany koa fa azo takarana amin'ny ezaka izay ataony ny hanana toerana tampony amin'ny fahendren'Andriamanitra ka hahatonga azy hanana fahamasinana sy fahamarinana tanteraka toy ilay ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiazonana sy ny fanatanterahana ny fampianarana voatolotry ny razana. Tato aoriana i Paoly vao nanaiky tao am-pony fa hay hafa
ilay fahamarinana fatany teo aloha sy ny tena fahamarinana araka an'Andriamanitra. Ny ray dia fahamarinana ivelany, fa ny fahamarinan'Andriamanitra kosa dia fahamarinana ao anaty. Miainga avy ao amin'ny fo, fa tsy maintsy ny fo no marina aloha, izay vao afaka hanao asa marina. Ary izany indrindra no ambaran'i Jesosy raha miteny izy, ataovy tsara ny hazo dia ho tsara koa ny voany. Fa ny hazo no mitondra ny voa, fa tsy ny voa kory no mitondra ny hazo. Ny fahamarinana ivelany izay nireharehan'i Paoly teo aloha dia fahamarinana tsinotsinona ary tsy tanteraka. Ary io ilay nambaran'i Jesosy ao amin'ny toroteniny tao amin'ny Matio manao hoe araka ny vahalalana sy ny mpaminany, maso solony maso, nify solony nify, tiava ny namanao toy ny tenanao. Fa izaho kosa milaza aminao ny hoe tiava ny fahavalonao ary mivavaha ho an'izay manenjika anao. Araka ny voalaza ny mpaminany sy ny lalàna dia izao no ambarany, aza mijangajanga. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay nieritreritra tao am-pony hila vehivavy nijery azy ka nieritreritra ila azy dia efa nijangajanga tao am-pony. Ary toy izany koa ny vehivavy izay mba efa nieritreritra tao am-pony ho jerendehilahy ka ilainy dia samy efa nijangajanga. Manoloana ianao izay nofo amandra, manoloana n'izany fahatanterahana takian'Andriamanitra izany, tsy amin'izay miseho ivelany hany fa hatrao anatin'ny fo. Moa afaka ilaza fa marina ao anatrehan'ilay tompoko sy tomponao, fa hoy ty mpandinika iray, raha hatsangana eo anatrehany fahamarinan'Andriamanitra isika sy ny tena fahamasinany dia tsy misy izay hanavaka isy ianao amin'ny devoly. Ka fantatry Paoly tato aoriana fa tsy olo marina izy, tsy tanteraka izy, ary tena tsy mahalala any Jesosy sy izay ninoany izy. Tsy mahita sy tsy mahalala koa ny lalana hakany an-danitra. Fa izay nataony ho rehareha dia tsinona fa tena taimboraka sy zavatra tsinotsinona, ary ny tenany mihitsy no nilaza izany no hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra. Tsy mahalala ny Jesosy i Paoly, ary tsy nahafantatra izay inoany. Maneho izany indrindra ilay toe-javatra niseho taminy raha handalana ho an'i Damaskosy izy, hanenjika ireo mpanaradia an'i Kristy. Ka nanehoan'i Jesosy ny voninahiny tamin'ny fahazavana lehibe avy any an-danitra izay niapikarapoka azy, ary ny feon'ny tompo nanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika. Tsotra ny fanontanian'i Paoly manao hoe iza moa ianao. Ny teny hoe iza moa ianao dia mandratsana ilay fahalalana noheveriny fa fahalalana teo aloha ho tsy izy, ka aseho ny fanontaniany fa hay tsy fantany Jesosy, hay tsy fantany izay inoany. Fa ny tompo no niteniny taminy hoe izaho izay enjehinao no Jesosy, na izaho no ilay Kristy. Midika izany fa misy pejy vaovao ny amin'ny tena fahalalana an'Andriamanitra, fa tsy avy amin'ny heritsaina na ny fahendrena izany, fa tsy misaraka kosa amin'ny fanambarantena ataon'Andriamanitra. Andriamanitra no manambara ny tenany amin'ny olona vao afaka mahafantatra azy isika, satria ambony Andriamanitra ary tsy hitanao ny lalana makany. Fa hoy Lutera, raha ivelany Jesosy sy ny fanambarantenany no hitadiavana an'Andriamanitra dia tsy hahita azy ianao, eny fa nahiakatra any an-danitra aza. Ary amin'izay fotoana izay raha hitanao Andriamanitra dia Andriamanitra no heverinao fa devoly, ary ny devoly kosa no saininao fa io no Andriamanitra. Ary maro no tratry zany amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy ao amin'ny fanambarantenan'Andriamanitra ihany no isian'ny fahalalana marina sy madio, ary tsy misy fahadisoana ny amin'Andriamanitra. Ka amin'izany dia Andriamanitra no midina miseho ao amin'ny olona, fa tsy ny olona no miakatra hitady sy hamantatra an'Andriamanitra. Ao amin'ny Kristy
no nanambarany tenany tamin'ny Paoly. Ka tatoriana i Paoly dia izay noheveriny ho rehareha tao aloha no nambarany fa taimboraka avokoa izany. Ary fantatry Paoly fa hay ny fahendren'ny olona sy ny fahalalana ao amin'ny olona dia tena fahadalana amin'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra kosa izay miseho amin'ny fanambarantena sy ny fitorian-teny dia ambony noho ny fahendren'ny olona. Nanambarany tenany tamin'ny Paoly Jesosy, izaho izay enjehinao no Jesosy. Avy amin'izany no nisihany fahalalana vaovao teo amin'ny Paoly. Ary hatreo izy voasahy milaza eto amin'ity teny ity hoe fantatro izay inoako. Io fahalalana ao amin'ny Paoly io dia tsy ilay fahalalana teo aloha intsony, tsy ilay tilikambony Babela intsony, fa noho ny amin'ny Jesosy nampiseho tamin'ny Paoly ny voninahiny. Izany akory tsy tokony ahatonga ny Paoly hiditra indray ao amin'ny teolojia ny voninahitra vaovao toy ny misy ankehitriny, fa kosa Jesosy nampiseho aminy voninahiny mba haninona hoentiny mamono izay maha Paoly an'ny Paoly, ary nampietry ny Paoly izy mba hazahoany manandratra azy. Nambarany Jesosy aminy fa tsy mahalala izy mba hahafahany manambara ny tenany aminy. Ary zany no fiasan'Andriamanitra, izay tiany ho velomina dia tsy maintsy vonoiny aloha, ary izay tiany hasandratra dia tsy maintsy ahetriny, ary izay tiany hampahafantarana ny azy sy ny tenany dia tsy maintsy hasehony sy ahetriny ianao fa tsy mahalala. Ka amin'izany ny hendry dia tsy maintsy ho tonga adala, ary ao amin'ny fahadalana no iakarana ho amin'ny tena fahendrena. Zany no dingana sy ambaratonga no lalova ny fahalalana tao amin'ny Paoly apôstôly. Ka eto i Paoly raha miresaka hoe fantatro izay inoako dia ialohava ny teniny hoe noho zany tsy menatra aho. Ary manazava ity ilay teny nambarany teo aloha ao amin'ny Romanina manao hoe tsy menatra ny filazantsara aho, satria fantatro fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Nahoana izy no tsy menatra ny filazantsara? Satria izy ao am-ponja dia niala azy avokoa ny mpanaradia azy, fa izao no teniny hoe ilioka ihany no sisa eto amiko. Zany matsy ny fomba ny olona toy ny lalomanga ihany isika ka mivorivory any amin'izay misy ny hena, fa tsy fanao ny olona loatra ny mitaingina soavaly maty. Ary rehefa tsisy ilana azy tsony Paoly fa ny atrano maizina ary handalo fahafatesana dia nanomboka niala azy avokoa ny azy rehetra. Fa iray amin'izay mbola nitoetra ao amin'ny fitiavana azy i Timoty, izay anoratany eto satria lavitra azy nefa akaiky ny fony ity apôstôly ity. Anoratany i Timoty satria nahoana fantany fa haharitra ny fotoan-tsarotra sy ny fanenjehana ho lalovany. Ka amin'izany dia efa tsinjon'ny Paoly ny toe-javatra mety hiseho amin'ny Timoty sy ny zanaky ny filazantsara rehetra. Ary raha mijery sika ny taratasy ny soratany Jaona ho an'ny Timoty araka ny Apokalipsy 2:2, ilay taratasy ho an'ny fiangonana tao Efesosy, dia i Timoty indrindra lay ambara hoe lazao amin'ny anjely ny fiangonana ao Efesosy. Fantako ny faharetanao sy ny tsy fahazakanao ny mpanao ratsy, ary halanao ny asan'ny Nikolaita, saingy efa niala ny fitiavana voalohany hianao, noho zany dia manateny kely aminao aho. Mialohan'ny fahantaterahany zany no efa ilazan'ny Paoly eto aminy hoe raha ny amiko dia tsy menatra aho, ny amin'izay iaretako ary vonona ny amin'izay iseho
satria fantatro ary mazava amiko izay inoako. Ka repetition fanondroany izay fanambarany tao amin'ny Romanina no hita eto. Dia ilay teny lehibe sy mezinezina nataony hoe tsy menatra ny filazantsara aho na dia hiaritra amin'izany aza satria fantatro fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. Nahoana ny tsy menatra izy? Satria fantany tsara ny natioran'ny filazantsara sy ny misionany, ny vokatry ny eto amin'izao tontolo izao. Fa ny zavatra malemy no mahamenatra ary ny hery ho fanimbana no tokony hahamenatra. Nefa ny hery mandringana sy manimba mazana no ireharehan'ny olona eo amin'izao tontolo izao, toy ny herin'ny Farao izay nandringana sy nanamotsana ny teo ambanin'ny fahefana, toy ny herin'ny Néron, ry Hitler sy ny sisa izay matematesan'ny mpanao tantara sy tsikolovona ary hindrahindraina sy asandratra aza saingy hery ho fandringanana sy ho fanimbanana. Fa ny filazantsara kosa dia toa fahalemena izy ary tena fahadalana satria miseho ao amin'ny hazo fijaliana. Nefa ambaran'ny Paoly fa tsy fahalemen'Andriamanitra io, fa hery ary tsy hery handringana fa hery ho famonjena izay rehetra maninona, izay rehetra mino. Ka raha miteny Paoly hoe tsy menatra aho dia midika hoe vonina aho ninninona hiseho ary afaka hiatrika hatramin'ny fahafatesana satria mazava aminy izay inoany. Iza moa ity inoany ity? I Paoly apôstoly dia anisany mifototra ary tsy miala amin'ny hazo fijaliana. Io no mbety teniny sy votoatiny izay nambarany. Ka ambarany tao Korito manao hoe ninia tsy nahafantatra zavatra teo aminareo ao na inona afa-tsy Jesosy Kristy izay voahombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny hazo fijaliana no ahafantarany Paoly izay inoany. Fa tsy toy ny anireo mpaminany izay mitoro hoe fiadanana kanjo tsy misy fiadanana. Fa ambarany ny fanekena taloha manao hoe arabaina kosa izay mitoro hazo fijaliana kanjo tsy misy hazo fijaliana. Hazo fijaliana no eo amin'ny Paoly ary zany koa no entin'ny Kristy. Ka tokony homenatra izany izy raha amin'ny mahajosy sy ny fahindrena Grika izay teo amin'ny tontolo nisy azy. Satria amin'ireo olona ireo dia fahavetavetany zany ary fahadalana. Anefa ambaran'ny Paoly fa tsy mahamenatra azy ary reharehany aza ny hazo fijalian'ny Kristy. Io famerenana amin'ny teolôziany hazo fijaliana io koa no iray amin'izay nitoloman'ny Lutera ka nahatonga azy hanao sy hitarika ny reformation. Satria nahoana nizotra ho any amin'ny teolôziany voninahitra ny olona ary miverina amin'izany koa isika ankehitriny. Fanasitranana izany no zavatra hindraindraina sy tena toriana eo amin'ny fiangonana, fa tsy vonina kosa ny mino hitondra ny hazo fijaliana. Ary izao no ambaran'ity mpianatra iray kamo mianadesony nivavaka izy alohany anao fanadinana dia taorian'izay nanao tsatopiso ary noho ny valy ny fanadinana dia afaka izy. Ka izao no teniny mamaly vavaka Andriamanitra. Fa hay moa ity Andriamanitra ity natao hanarana-po amin'ny hakamoantsika sy Andriamanitra tea mamerina ny olona amin'ny teolôzian'ny nofo sy ny teolôzian'ny tany. Fa i Paoly dia tsy miresaka ny nofo sy ny tany ao amin'ny asa sorany, fa manambara fahafatesan'i Jesosy ho inona, ho famonjena izay rehetra mino. Ny famonjena dia tsy amin'izao fiainana izao no anatenany izany sy hitadiavana azy, fa Jesosy tenany dia milaza fa mahantra noho ny olona rehetra ianao raha amin'izao tontolo izao no anatenanao any Kristy. Fa tsy maintsy mahafoy izao tontolo izao ary mahafoy ny hita maso, mahafoy ny anio. Hiaritra ny fahafatesany i Paoly nefa tsy menatra ary tsy matahotra izany izy, fa azo ny antoka izay inoany ary niarahany tamin'i Jesosy dia tsy ny hahazo ny zavatsoan'ny tany fahasitranana andro lava vola harena, fa ny handray ny fahafenoan'ny famonjena ao amin'ilay maharitra mandrakizay. Izany no ijoroan'ny vavolombelona amin'ny Timoty eto
ary ampianarana ihany koa ny mpiandry ankehitriny tsy hitady an'i Jesosy amin'ny teolozian'ny tany, ny nofo sy izao tontolo izao, fa hikatsaka sy hiaraka amin'ny Kristy, hitondra ny hazo fijaliana, handova ilay maharitra mandrakizay. Moa fantatrao ary va izay inoanao, sa tsy mbola nahalala azy toa ny Paoly ianao, ka manangana tilikambony Babela amin'ny endrika maro samihafa eo amin'ny fiainanao, fa tsy manaiky hietry ao ambanin'ny hazo fijalian'i Kristy, ary manaiky hitondra zany hazo fijaliana zany miaraka aminy. Fa izay mahalala an'i Kristy dia tsy maintsy mandany tenany izy ary hitondra ny hazo fijaliana, mahafoy ny anio fa hanatena ny apitso, ary mahafoy ny hita maso mba handova izay tsy hita maso. Zany no fahalalana ao amin'ny Paoly, ahalalany an'i Jesosy, tsy fahalalana ivelany ara-tsaina, fa fahalalana misy fiombonana toy ny mpivady anankiray, tsy roantsony fa olona iray. Ary tenenany Paoly ao amin'ny teoloziana manao hoe ankehitriny tsy izaho tsony no velona fa Jesosy mihitsy no velona ato anatiko. Ka amin'izany dia tsy maintsy mietry izy fa hitombo ao aminy kosa Kristy, ary manaiky ho faty izy mba ho velona Jesosy. Io no tenin'ny Lotera ihany koa, raha noentina ho any orona izy mba haninona ho tsaraina, ka nisaka anazy ny namany hoe aza makany ianao fa tsy maintsy hodorany papa amin'ny afo, nefa izao no teniny aoka Lotera ho faty fa Jesosy kosa ho velona. Izany no ao amin'ny finoan'ny olona mahafantatra izay inoany. Ka raha mandositra ny hazo fijaliana hatrany ianao dia tsy mbola fantatrao izay inoanao, ka amin'izany dia mangataha ny fanambarantenan'Andriamanitra sy ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, tsy hametraka voninahitra aminao anefa, fa hamono ny maha ianao anao mba hampitombo an'i Kristy ao aminao, fa izay rehetra tian'Andriamanitra ho velominy dia vonoiny aloha, ary izay tiany hasandratra dia ahetriny aloha, izay tiany hampahafantarana ny tenany dia tsy maintsy hampahambarany fa tsy mahalala sy ianao. Nandalo zany ny dinga mpanofanana an'i Paoly apôstoly, ka hitenena ny eto hoe fantatro izay inoako. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra taloha indrindra ary mandrakizay. Amen. Anao tsisy rapare, tsy azoko sarantsegny ny afarako. Sasiko nisy anao sasagnahary, manangana mafaka mahery, ndre inora miboaka tsy ahoako, managna tafandraigny zamino. Manakore kisiko tsy tionao, miaro mikarakaraza. Jesosy hitako aminy ankitiny fa tegna tiavinao za sy lambe, lanao raiky fatantagnana zavy amino, meva zavy amino, sakwa sisy anao vely, sisy espoir andrahely, za sy alamino, ndre karakory atao, sy masala za lavitrana
tiono miaro mikarakara za Siseki iskwambuni tani dengande fandeyaningana siyahi takarazi susi zangahari Sarazavamino Mevazavamino Saquasisiano veli Sises quarangiaeli Sasialamino Dekara coriato Simasalaza La viciana che sia la nostra Gesù sì Sarà salviamino Me va salviamino Sa quasi siano veli Si se squarangiaeli Sasialamino Dekara coriato Simasalaza La viciana che sia la nostra Gesù sì Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Siano Nangabe nanga
masukku Misiano, misiano Misiano Nana chaza Nana cha Nafiano nana bitanzi Mariano Zanu masuku fafano Zazo mavila vila Zonsuku Misiano Narakuzafa Maiti Sisizakai kueki Kotsiano fote susi Kotsiano fote susi Kotsiano fote susi Yeah Kotsiano Tamerani Jesusi Hambara umazava Lefitiava tsinu vidina Matu eru ngerasi Mazutu wa mesara Setaringe fasari Ngela itangela Nala tenga mazava Wame fene sara Setaringe fasari Ngela itangela Nala tenga mazava Wame fene sara
tokitena leta efa vitavatisa ratsy mety niova ame fiaina ratsy taloha se magnano hoe tompoko me mazony itrany se tarine fasay me mahita ne lala tegna mazava hoame fena tsara se tarine fasay me mahita ne lala tegna mazava hoame fena tsara se tarine fasay me mahita ne lala tegna mazava hoame fena tsara se tarine fasay me mahita ne lala tegna mazava hoame fena tsara se tarine fana. Ny alahady roapolo jona teo STPL Tsimina Vokobetafo famoahana mpianatra ho pastora andiany fa 40. Izany andiany fa 40 navoaka izany dia misalitra ny anarana hoe fanavao zany. Ary nandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao ity aho irao aho. Isaia 9:9. Famoahana an'ireo mpianatra ho pastora andiany fa 40 ihany koa ny tao amin'ny STPL Vaingandrano. Tao amin'ny FLM Ambohijatovo no nanatanterahana an'izany famoahana izany. Ho any STPL Beza ny famoahana mpianatra ho pastora Sibat dia natrehan'ireo filoha synodam-pahatany 5 any atsimo izay miray amin'ny STPL Beza dia ny filoha SPBA, SPAB, SPFT, SPFA, SPAA araka ny filaharany. Mivavaka ho an'ireo kandida pastora isika ary mirara ny fitahian'i Jesosy ho azy ireo. Faly miarabanareo aefa be eo amin'ny sahan'ny tompany ianareo. Jesosy irery any. Isaurandai yanao ritumpunai Nyansuanao anai Nyamilitu viraniti Ifyai nanai sini uavinai Apecha kayaminau Isayata Tamtalu siyasu Uhewa minna. Misaotra ny tompo isika fa notanterahina ny zoma 20 jona 2024 teo ny famoahana ireo mpiofana katekista amperinasa sy ireo tanora maniry anatra ny teolojia any amin'ny STPL Boeny Mahajanga. 2024 mianadahy izy ireo ary nitolorana ny sertifika marky ny fahavitany fifanan'izy ireo nandritra ny enim-bolana. Ny filohan'ny Sipava Mivady, notrony Italia ny sekoly publika Mivady ary ny mpampianatra Ombambady
no nandavorary ny fotoana rehetra. Irotsaka antsehatra avy hatrany izy ireo raha vatany vao tonga any amin'ny fiangonana naniraka azy ireo ka natanteraka ny baikon'i Jesosy ao amin'ny Matio 7:7-20 ko mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra natetiako anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Arabaina sady ny STP Laboeny ary mirahasoan'ny mpianatra ahita fanambinana sy fahombiazana raha handray ny asan'ny tompo eo amin'ny fitondram-piangonana. Nahazo ny anjara vaksiny fiarovana amin'ny Covid-19 ny Salfa Ankaramalaza. Ny roso tamin'ny fanaovana izany vaksiny izany izy ireo ho an'ireo izay resy lahatra ny valitsona 1:20 teo. Anisany resy lahatra ka nyroso tamin'izany fanaovana vaksiny izany ny pastora Dokotera Rakoto Andor Modeste, izy dia filohan'ny FLM misotro ronono izay mipetraka any an-toerana. Mbola misy ny vaksiny ho an'izay resy lahatra eo amin'ny toby ho an'izay 20 taona no miakatra. Andeha kosa ary sika amantapantatra ny Salfa Ankaramalaza ao anaty fanadihadiana irahana amin'ny Rasazy Marceline. Araka ny henoko aloha tanolona voravako izy ty efa ny orona. Olona teny fikasana avy tamin'ny mamany lava zany io hôpitaly io. Dia taty afara taty zany vao tena miorina izy tamin'ny 1984 izy nisy dokotera koa nefa ny voateny tamin'izany hoe anao ny dokotera ny Ankaramalaza aty. Araka ny resaka henoko koa zany dia izy tamin'izany mbola stagiaire ny efa nitendreny mamany amin'ny lava dokotera ny Ankaramalaza aty. Dokotera Clément zay ngany. Tena fantatry ny mponina teny fifaritra aty zany dokotera zany. Ny mpiasa tato zany ny taloha zany dia ohatra hoe olom-boately ohatran'izay. Voatendry avy amin'ny alalan'ny mamany amin'ny lava ny miasa ato tamin'izany. Ary isan'izany zany aho tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny voravako izy dispensaire kely trano raty. Tetry misy anazy. Dia rehefa avy eo zay navita n'ity trano misy Afrika ty, mbola dispensaire. Dia efa avy eo navita n'io avaraty io dia lasa hôpitaly. Dia mandeha moa ny taona mitombo sy kelikely eny. Dia tamin'ny 2016 zay navita bloc opératoire. Dia misy bloc opératoire eto afaka miasa ara-dalàna ny vaksiny fanjakana fitaovana io. Dia izy mbola izy koa magnano réhabilitation ary mbola manao an'izao réhabilitation ty zao. Ohatra hoe fanamboarana trano ty zany dia vazaha avy any Frantsa tany izy ty. Nanao ity bâtiment ty sy rify avy any misy fikambanana atao hoe sel zay. Dia izay zany mikarakara nanome ara-bola nanaovana ny trano io. Dia taty afara izy nanome tamin'ny FID iny zany nanome trano raika kosa tany hoe CSP2 anaovany anazy. Dia vita io trano io dia aimo efa nisy an'ity sy dia niasa zany le trano. Dia izy zany navadika bloc opératoire io avy amin'ny fanjakana zany. Dia mbola fanjakana koa moa namadika anazy ny bloc opératoire. Dia mbola fanjakana zany mikarakara an'izao trano izao. Eny toloko saotra indrindra ny amin'ny fizarazarana fa ny antsoanao hoe Rasazy Marceline moa teo fa raha mba azonao mena ny anaranao feno ho ny mpijery an'izao resadresaka ny fanaovantsika zao raha azo lazaina teo. Salfa Sapanasa Luterana momba ny fahasalamana andro ny fitsaboana eto Madagasikara. Ilay filazantsara no toriana sy ambara fitsaboana ny olona manontolo no atao ary Jesosy manasitrana ny marary ao. Dokotera Narivony Razafy ny mpanana. Ny foibe Salfa dia mirary fitahian Jesosy ho antsika rehetra. Ho salama tsara ny ianareo izay natao vaksiny ary manentana ny havana sisa mba hanao vaksiny ihany koa.
Fiangonana misionaly fitoriana filazantsara amin'ny silamo fananganana voamera ny tafika masina filevana betela sy tao amindakabe mahamanina morondava SPM Pastora Loubien fitonantenaina Claudias izay mpandrindra ny evangelisation sy sekoly biblika ny EFLM no nampianatra ny momba ny fivavahana silamo sy ny fitoriana vaovao mahafaly amin'izy ireo. Tao nanampy ihany koa ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly biblika ao Morondava. Ankoatr'izay dia misy ny akom-baovao mahakasika ny tafika masina matra na ny DMM izay nanatanteraka fitoriana filazantsara ny sampana FSFLM Skoto filevana be manonga SPM ny 13 Jona 2020 izay natao tao amin'ny FLM Ampatika. Notaria ny filohan'ny FSFLM sy ny birao miaraka aminy izany tafika masina izany. Io dia nampitondraina ny anarana hoe lasy fitoriana andihana faharoa ka ny faneva dia ny marka 40 ny andininy 50 tapany B. Aivavaka isika rehetra misaotranao zay Andriamanitra no ny anomezanao ity fotoana ity ampahatsiahivinao anay fa olokandalo izahay eto amin'izao fiainana izao ary miatrikady fa maro fahavalo ny asanao sy ny fiainanao aminao. Hevero ny lalanareo Hagai 1:15 misaotra an Jesosy fa nanomboka ny talata 9 Jona ny farana ny 13 Jona ny komite synodam-paritany Boina Majanga fahina amin'ny 30 izay natao tao amin'ny filevana Marovoay. Nitarian'ny filohan'ny FLM Pastora Dokotera Rakotozav Deny sy ny birao any SPBM izay tarian'ny filohan'ny Pastora Andria Mongolandy Tsirimampisa David. Misaotra ny mpivory rehetra ary ho aminareo any ny fiatanan Jesosy. Fa hoy Lutera, raha ivelan'i Jesosy sy ny fanambarantenany no hitadiavana an'Andriamanitra dia tsy hahita azy ianao, eny fa na hiakatra any an-danitra aza.
raiko tsy toao mitalao aminao intiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifonako aminao famelokao menatrao na de niantsoanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosy ô mifona re ity zandrinao mba mangataka mifamindramponao avelao davelokanatao fa tsy ameninaintsony ao jesosy ô aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Andramanitro raiko tsy toao mitanao aminao itiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifonako aminao fameloka menatra na de niantsonao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosy ô mifona re ity zandrinao mba mangataka mifamindramponao avelao elokanatao fa tsy ameninaintsony ao jesosy ô aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Kasasanyutako iroditraku sivesacetaku maesuriavuku cizakaku irua mandatakamina manjaka yanawanatiko jesosy ô esorirereo luto ao ambo cavaozikio retretsaratsykio
masina lehibe toko ivoninahitra mankalazanao toko deralaza hoanao mpanjaka lehibe fa aminay ifasoavanao inasandratra izao ianaranao tompo masina lehibe toko ivoninahitra mankalazanao toko deralaza hoanao mpanjaka lehibe fa aminay ifasoavanao Alleluia sanane manao mpanjakana fa tsy misy nitoanao na iavinitako maheranao sy masina toko efa azonayane ny famonjena soa nentinao anay tokatare fa tsy misy tsy hainao ny fiainanay tompo fa ianao lay nandresiny fahafatesana na nijamba azare na iratra aina ho avoko ny zava-drehetra izay
misy afatsa maromaro lolazaina saolany tsazaraona ny tianambara fanetsamba misy an'izao kitoatoa anao io kora hoany dia miomana fa ny finoanao no anandinana ny asa vitanao no hitsarananao amparanya afatsafatsamy ampifampianarana fitorinao aminao zay mbola maizina maniasa ratsinao zahatafiditsa mafimele sy mpanara ho any andany tsaka mibeba afatsafatsamy ampifampianarana fitorinao aminao zay mbola maizina maniasa ratsinao zahatafiditsa mafimele sy mpanara ho any andany tsaka mibeba ampianarana maromaro zay mandalo anjaranao misafidy sao dia lavo ejasaserery anolo lalatsara mitarona zay amarany mahatsara fa ny finoanao no anandinana ny asa vitanao no hitsarananao amparanya afatsafatsamy ampifampianarana fitorinao aminao zay mbola maizina maniasa ratsinao zahatafiditsa mafibere sy mpanara ho any andany tsaka mibeba afatsafatsamy ampifampianarana fitorinao aminao zay mbola maizina maniasa ratsinao zahatafiditsa mafibere sy mpanara ho any andany tsaka mibeba Fianambavao, fiadanambero, umeniana ratea azo fianambavao, fiadanambero, umeniana ratea azo fianambavao, fiadanambero, umeniana
loce no ny fitiavanao satria ianao tsy mbanao fo ianay na tsy mendrika